Aoka izay ampianarina mba hafoy zava-tsoa an'izay mpampianatra. Ahoana sana izy tena Andriamanitra? Iza ny ampianarina? Tsika ny ampianarina. Iza ny mpampianatra? Atao fiteny gasy. Ny mpitandrina ny mpampianatra. Itsika no ampianarina. Tena ny asian'ny baiboly ataotsika. Dia za tsy miteny hoe lazao na manao na inona fa zao. Anontaniana ianao inona ny zava-tsoa efa nataonao any ny tany. Ataovy anatinao any. Efa nisy zava-tsoa nataonao any ny tany. Ny zavatra atao aloha, ity zavatra ity tena mba tadidio mihitsy a. Ao amin'ny baiboly iray manontolo raha misy zavatra atao Andriamanitra ihany no azahoana rehareha hoe rehareha. Fa tsy ny manodidina anao. Ka raha nanao zavatra ho an'ny taniny ianao hatramin'izay, ka sanatria ny rehareha tao am-ponao dia fotoana androany ifonanao ny amin'izany. Fa ny zavatra atao dia ampanetretena. Izay ny atana fiteo amin'ny tompo. Izay ny fahamarinana. Ao amin'ny baiboly dia misy antanatohatra be da be ao. Ny atao hoe tsika zao manao hoe tanana, dia manao koa tsika hoe ray aman-dren'ny tanana. Dia misy koa hoe mpampianatra, dia misy koa hoe ino ny rainay misy manao an'izany. Nefa ny baiboly manavaka tsara ny atao ireo antanatohatra be da be ireo. Jereo tsara fa natao mpitandrina ao anaty baiboly ao be dia be ny karazany tenenany azy. Mpitandrina ny fananany mpanjaka, mpitandrina ny tabernakely, mpitandrina ny tangolofoky ny mpanjaka, mpitandrina ny ala mpanjaka, ohatr'izany. Mpitandrina ny fananareo. Dia mbô fanontaniana hoe izy amin'ireo zany mpitandrina antsika. Mpitandrina ny ala aloha. Mpitandrina ny fanahintsika izy. Ny ambony indrindra dia mpitandrina ny fanahintsika. Nefa aka ohatra anankiray izay ananany atao hoe mpitandrina, ny atao hoe autoritaire. Androany dia mampafantatra antsika ao apetraka isika amin'ny plasiny mihitsy izy. Ianao dia apetraka amin'ny toeranao mihitsy ianao. Hainao hoe za fomba fitenenana apetraka amin'ny mihitsy izy. Tsy adikako izay. Ao apetraka isika amin'ny toerana mihitsy izy androany. Dia ataontsika amin'ny toerana izay. Fa zao aka ohatra ny amin'izany ary sikafa ny baibolinareo tsika tsy miala amin'ny Galatia fa sikafa ny baibolitsika ahafahantsika mametraka ny atao hoe asampiona ny atao hoe autoritaire ny atao hoe mpitandrina. Ao Matio toko faharoapolo jerena. Matio toko faharoapolo. Dia tantarefainareo io vakiko manomboka amin'ny andininy voalohany fotsiny. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanjakan'ny lanitra hozy izy dia tahaka ny voaka maraina koa anakarama-piasa ho any an-tany voaloboka. Ary efa nifanekeny tamin'ny mpiasa
ao dia nary isan'andro ny karamany dia nasainy nakany amin'ny tamboarovo ny ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahatelo izy dia nahita ny sasany mitoetra. Ary nivoaka tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy indray izy ka nanao toy izany koa. Ary tokony ho tamin'ny ora faha-raika ambin'ny folo dia nivoaka izy ka nahita ny sasany mitoetra eo. Dia hoy izy taminy, ahoana ianareo no mitoetra foana eto mandritra ny taminy, satria tsy misy olona nanakarama anay. Dia hoy ilay lehilahy taminy, mandehana koa ianareo makany amin'ny tamboarovoka. Ary efa hariva ny andro dia hoy tompony tamboarovoka tamin'ny tandrona ny raharaha, antsoy ny mpiasa ramany, tombohy ireo tao aoriana ka vao amin'ireo voalohany. Ary efa tonga ireo mpiara-maina tamin'ny ora faha-raika ambin'ny folo dia nahazo dia narimosesy avy izy. Fa efa tonga voalohany nanantena azo loatra izy, kanjo samy dia narimosesy avy ihany no azo. Ary efa nahazo izany izy dia nimonimorona tamin'ny olona faran'ireo dia niasa ho iray monja. Kanefa nataony mitovy aminay izay niaritra ny fahatsitarana sy ny ainana. Fa izy namarika nanao tamin'ny anankiray amin'ireo hoe, risakay, tsy mba nanao izay tsy marina aminao tsy efa dia fa ilay farany dia tiako minatorako ny anao, tsy mahazo manao izay tiako satria tsara dia toy izany ny farany no voalohany ary voalohany no farany. Inona no tiany ten'Andriamanitra ho lazaina? Ny tiany ten'Andriamanitra ho lazaina dia izao. Hitsofoka kely amin'ny atao resaka mpitandrina. Nomen'ilay tompo-trano baiko ilay mpitandrina hoe dana antsoy ny olona aseho miasa, jereva olona dia ampiasao. Tsika io Andriamanitra Jesosy maniraka amin'ny pastera, maniraka amin'ny mpitandrina azafady hoe antsoy ny olona dia dana aseho miasa. Dia jereo izay mbola ataovy miasa anao, niasa nanao ny asany tanteraka ilay mpitandrina. Dia tonga amin'izay ny fizarana loka, fizarana karama, nanome ny karama araka izay ny fanarahana ilay mpitandrina. Nomeny ny karama, tiany ianao, tiany ianao, tiany ianao, tiany ianao, tiany ianao. Dia eo ilay olana, eo amin'izay ilay olana. Ny olana matetika miainga avy ao amin'ny mpiasa eo. Satria maninona? Tsy mitoetra ao anatiny ny fankatoavana izay fanarahana tamin'ny mpampiasa tamin'ny mpitandrina. Tsy mitoetra ao anatiny. Mpitandrina efa nifanaraka taminao fa izao sanao. Ary karamanao efa fantatrao fa izao no karamanao. Afaka mamembeona ny karama iny izy, fa saingy izao tena tiako tsinoina. Misy ny adihevitra tamin'ilay mpitandrina. Tsy mety ny ataonao faranina vera angahy fa voaingana toy tonga dia ataonao mitovy ny anavy izy. Zany nahandro sakafo tany. Izy vao tonga dia ohatry ny olona hihinana fotsiny na tongavana dia tonga dia hoy izy ianao hoe mitovy ny karamanareo. Satria nao mieritreritry izy fa azo ifandaharana ny mpitandrina. Misy baiko no raisy ny mpitandrina io. Eo manko mahavoakitaka kristianina maro be misy indraindray. Ny mpitandrina dia tahaka ny mosesy ny rahan'Andriamanitra ihany Israely. Tsy ho takatry ny saiko zasy ianao noviany. Izay ny atao hoe toerana mpitandrina. Tsy ho takatry ny saiko izay ianao noviana ny fifandraisan'ny mpitandrina amin'Andriamanitra. Tsy azonao heverina mihitsy izany fa ahoana ary izany fifandraisana izany? Azo dikevitra be izany. Ao amin'ny ara-nofo dia tena mifanohitra mihitsy
miara-panahy. Fijerinao miara-rofo dia izay mihitsy hoe izay miasa betsaka no tokony azo betsaka. Ny marina izay no tokony ho izy. Fa ny amin'ny miara-panahy tsy voatery ho izany. Monoko izao tadidio mihitsy izany. Fa rehefa manao fotsiny zasy ianao asehany mpitandrina manao, dia manaova fanetetena, manaova fao tena valy betabeta kely mihoatra noho ny hafa. Fa io maso mijery ny hafa io mamika io. Ary vao fikana anao dia fikanina ohatrany amin'ilay fikaniny maso ohatrany amin'ilay mpitandrina. Tandrina no nanino mifanaraka tsara. Fa zasy ianao no namitaka. Izay ilay teriko teo. Ratsy hoe ny fijerinao satria marina. Tandeha tsy azo manatonatona ny pastera dia miresaka dia misy pastera ratsy dia masony satria tsara. Dia misy tsy hivavaka tsy. Satria izany no fahamarinana. Ny mpitandrina izany raha tena tiako sy mirina tsara izy dia irak'Andriamanitra. Malaika izay tsika irak'Andriamanitra mpitandrina. Raha ao anatin'ny tokantrano dia tonga dia raisy fotsiny foana. Ao anatin'ny tokantrano miara-rofo hoe dada. Io dada sy mamino no taiza. Fa tadidio tsara fa raha hitady na mamilava io mbola atahora vady aman-janaka izy. Izay marina. Io dady io na miloka foana no natao io. Na tsy mody ny karamany io mbola atahora vady aman-janaka ihany. Fitiavana mitady nambavaka ihany io dady io. Satria manino? Satria fa io iziko. Efa io dadanay. Tezitry ihany ianao hoe dada ny lara mamilava katsy dadanay toy izany. Dia eo rehetra izao fa izay ilay izy. Ohatra. Izany hoe raha iara-panahy dia mpitandrina filazantsika azy amin'ny teny gasy. Zava-magnino atao anaty fonao any any. Izany hoe fitiavana mpitandrina. Atao anaty fonao any. Izay no natokana mpitandrina raha ny Galatiana hoe atao fotsiny izay tokony ataonao dia vita. Aza miraharaha izay ataonao. Na hitanao maneno ny pastera ny ambadika hoe aza miraharaha izany ianao. Fa io mpitandrina io dia io izy io dia rehefa misy mahafaly anao dia atao. Rehefa misy tianao atao aminy dia atao. Fa tadidio tsara fa vita ny mpitandrina dia be modely eo anaty baiboly eo. Tsy ho vitako zasy ianao. Zasy ianao manome tsiny azy. Zasy ianao manao zavatra tsy fantatro aminy fa ao ambadika eo izy mahavita tsy mihinan-kanina mivavaka. Asaika izany ny ampitena mpitandrina. Jereo misesy. Inona no tsy efa ataon'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely? Inona? Niara avy any Egipta ny fanandevosana rehefa nientina direct sara fantatra ho any an-tany Kanana. Hoe tena sira rehefa ho any an-tany Kanana tsika efa tsisy adevitra tsika. Ao dira kely Mosesy. Dia efa raika ny fampotsaka tsy mahavita. Nononona kely dia efa raika ny famezatsika tsy mahavita. Vita mihitsy ary no teny hoe manana ny tongolon'ny Egypte izay fa hoe iverina any. Te iverina any aleonay ho any amin'ny fanandevosana. Izany hoe vao mandalo ny sedaseda kely. Tsy ny mpitandrina ianao mitondra antsika ho tefeny. Fa ny mpitandrina io miara-dalana amintsika. Izay ny tena marina. Fa tsy izy mihitsy mitondra antsika ho sedraina. Izy ihany mbola misedra mafy dia mafy. Izay ny ataoko antsika hoe
Raha nisy zavatra azo hoe terenina tany anaty ka sanatry ny vavy. No fandraisantsika rehefa mbola mety nampalahelo anao tamin'ny atao hoe mpitana. Raha nisy ny zavatra tena fampikasokasoana be tamin'ny tany, zao tenako zao isany. Miara-miasa patron dia sy mpitana. Faty fa tsy avitovy aminy. Tsy afa. Niositra, tsy avy samborina mihitsy niositra. Samborina niositra tena. Tsy avy samborina. Miaraka zao ihany ka ahoana ianao ny baiko tsy izany. Tsy any amin'ny. Fa raha any anaty koa ny sanatria mbola misy zavatra hoe tsy mitsotra. Fotoana ny anatin'ny tanana tahaka izao. Fanomezana izay tserentsika omena, ampiarao amin'ny fomba tio mihitsy. Ampiarao amin'ny fomba tio mihitsy. Manana fotoana mihitsy rehefa aveo zaho miresaka iala amin'ny akolo dia zaho tena mifona fa zao tsy izao. Fa lazaiko anao fa mahaolana be lehibe ho anao izany. Apetrao amin'ny toerana ny tany. Aza tsaina mibabo ny heriko ao isan'andro io tany. Izany zany efa mifona ho asoanao isan'andro. Mifadianina tsy akijano amin'izay fomba fatany any. Tsy miteny. Dia ny fahitany mitandrina fa reo ny zanako izy izy tsara taiza, tsy manala baraka. Zaho mitenona atao ohatrany ao an-tranonao. Voaka ny zanako tsy manala fomba, tsy raha volona, tsy maninona, dikidikina maninona, tsy fantako intsony. Zany tsika. Voaka avy atao am-piangonana tsika. Tonga ato dia tsika e. Ohatry hoe tezaina. Rehefa tao avoaka antsika dia mampiseho ny fitezanantsika any. Rehefa hitan'ny olona ny fitezanantsika any, dia eny amin'izay tena taiza zanako raha. Tena mahafinaritra, tena tsara taiza zanako. Zavatra ohatry izany no mahafaly mpitandro, na rehefa faly mpitandro tahinao azy dia fiangonana. Voatao azy dia fiangonana. Satria tsy mifiarenena intsony izy. Tsy mifiarenena intsony izy. Zavatra hafa tokony efa ho dikana atao izay ny nampaina zanak'Israely. Ino atadio tsara fa iny modely. Zanak'Israely natsoina hoe fiangonana ny farany. Satria modely mihitsy ny fiainana ho alehan'ny kristianina. Fitiavana Andriamanitra amin'ny zanak'Israely nahatonga azy niodina 40 taona. Satria mampatany hoe reto raha vao ataoko manitsy ato dia vao mananina tonga dia manitsy. Fa ireo hoe kodikodina tsara eto fa nampalahelo moa izay niala tany Egypte tsy tonga tany Kanana. Satria efa telo izay. Reo izay nahita ny famonjena nataoko izy nefa mbola naniratsiraky dia tsy hiditra amin'ny Kanana. Mbola hoentiko miodina indray reo izy mandra-pahalandritrany. Fa tsy ho izasy ianao izany. Fa tsy mpaniratsiratsika sy ianao. Fa ho mpanome voninahitra. Izany dia tena atongavana eto. Izany tena antony atongavana eto amin'izao toerana izao. Fanao ohatra be dia be sy rehefa mitondra ten'Andriamanitra eto. Miditra garazy, maninona tsy fantatrony, entretien, isan'izany. Fa tsika koa efa tonga eto, tena voninahitra iray dia izara ny ivelany any tena. Tsika zany tsy natao fotsiny hoe andray dia izany hoe tsy normal dia sakafo. Sakafo ianao dia tsy mivoaka mihitsy rehefa avy eo. Izany ao anaty tao ny sakafo. Tsy midepansa mihitsy manitsy. Normal hoe izany olo izany. Tsy normal izany. Tsy maintsy midepansa ianao. Zakazaka maninona rehefa avy sakafo, satria ny sakafo zao telo misy levona zao izay sakafo mandeha misy tsy levona. Lasa ianao manao sport badoa dia tahaky toy eo eo andevonana azy.
sakafo hoaninao tsy voatery ho levona daholo. Na cuisine tahaka ny na mitondra raha hoe iny sakafo io tsy levy tsy izy iny. Dia tahaka izany tsika, tahaka ny zazakely tsika. Dia ozy iray hoe dia raha tsy maintsy mihinana legioma fa zay mahasalama ho an'ny tiny ty legioma mihitsy zany zao mihitsy tsy maintsy mihinana. Dia tahaka izany ny fitandrina amintsika. Dafa hoe le tontolo any tsy mety iny zavatra tsy tokony tetenao zao ianao tsy miainana fa angamba tsy manandemanana. Fifanankalozan-kevitra azo atao. Jesosy sy ny mpianatra kely resaka fa iza foana ihany no tokony teny farany. Jesosy foana ihany no tokony teny farany. Ny mpianatra kely manaraka izay teny Jesosy mahita ny ataony Jesosy fa vao miteny ray aman-dreny ohatry miteniteny foana ihany izy io Jesosy. Izany tena tsy fantantsony amin'ny teny ratsy sa tsy miteny ratsy. Efa ohatran'ny fomba fiteny teny mentareo vavaka. Tena olona akaiky anazy izy tena fantako. Fa raha eo amin'ny ray aman-dreny dia tena lasa miteny. Mandeha ho azy izy. Fa mandeha ho azy izy. Izy misy nefa tsy haita mahitsy hatramin'ny mbola kely. Ka zay izy. Diza vavaraka nefa. Any ka rehefa tena miaraka izay ka rehefa tena hoe eo amin'ny fotoan-dehibe na misy zavatra ataony tsy miteny mihitsy izy. Dia ho tafavoaka eo zay dia any amin'izay izy vao miteny tsara levony. Any amin'izay izy vao miteny ary rehefa miteny dia prapra isako ny ianao ny lavy. Tsara lehibe hoe ny ianao ny lavy. Tsisy. Tsy afaka mihitsy izy. Zavatra izany mampalahelo hoe le ray aman-dreny zany dia lasa ohatry hoe zaka ny zavatra tsy erany ny aina mihitsy miaraka taminy. Dia tahaka izany tsika miaraka. Mba afaka mora hitsy, mba afaka miaino, ary eo hoe tena mahay miaino, dia izay sahazanao raisina. Sakafo. Dia rehefa zakanao zahoaniny rehefa tsy mety aminao, tsy mahazaka lasary ianao dia zavaka lasary, tsy mahazaka crevette